fananratana ny rovan'ny lafy no tena natao amin'izy ity. Ny antony dia satria mahatsapa ireo mpiahy an'izany rovan'ny lafy zany, indrindra moa fa ny mponina ety an-toerana tsy dia be mpitsidika loatra ity ity rova ity raha miohatra amin'ny rova hafa manodidididina azy ety, indrindra moa raha miohatra amin'ny rova anankiray izay malaza be ety avaratra ety dia ny rovan'Ambomanga zany. Mitombona mihitsy ilay anarany hoe fanandratana ny rovan'ny lafy mba hoentana ampiroboroboana, ampahafantarana, hanandratana avo an'izany rova zany mba ho be mpitsidika. Andraikitry ministera mazava ho azy amin'ny maha ministera mpiahy azy zay dia izy no mitady ny fomba rehetra hampitombo ny isan'ireo mpitsidika ho avy ety amin'ity rova ity ary dia tafiditra tanteraka mihitsy ao anatin'ny hoe fanandratana an'ilay rovan'ny lafy ny andraikitra izay ministera izay. Musée na ampiratina ireo vakoka samihafa izay vita tetỳ an-toerana kanefa moa tsy tratrika tamin'ny taona ity izy fa atenena angamba amin'ny taona malaraka izao dia ho tratsy zany. Zava-dehibe ty satria fanandratana zany rova zany satria fanandratana ny fomba malagasy kolotsaina vahiny zao fa mibosesika atao amintsika karory tsika ifehiny amin'ny hafa foana fa tsy manetsika tsy mahasandra atsika dia mampalahelo zany fa lasa zafo vazatsika.